Alleloia, fa miarabanao izay avy atao fiangonana Kristam-basia Madagasikara, dain'Andriamanitra tompoko. Fandraisay mizaranao ny rapsodian'ny fahamarinana amin'ity alakamisy 15 volana May ity. Androandray ny rapsodiantsika dia mitondra lohateny hoe Ambarao Amim-Pahasahiana ny Maha-Iray Anao Aminy. Hoy izy ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 10:17 milaza hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Ao amin'ny Jaona 10:13 ka hatramin'ny 17 isika dia mamaky momba an'i Jesosy Tompo sy ny fisalasalan'ireo mpitarika anjosy rehefa niampanga azy ho nitendrasan'Andriamanitra izy ireo ka nitady fotoana isamborana azy. Hoy ny 17 dia nitady isambotra azy indray ny jiosy fa nandositra izy. Ao amin'ny Jaona 10:17 nahitantsika an'izany ten'Andriamanitra izany. Mario ilay ampahany farany milaza hoe fa nandositra izy. Nisy ny laza fa nandositra noho ny tahotra hono izy. Tsy marina izany satria tsy nanana izany tahotra izany izy tao aminy. Tadio fa nanoloana amin'ny fahafatesana izy ary nandany tsy ampitranga izany na dia nanana fahafahana azy. Nandositra izy tamin'ny fotoana io satria tsy mbola fotoana voatondra ho amin'ny fahafatesana. Raha nalevina andrava azy ireo ny jiosy dia ho nitrantsehatra indray ary ho ringana ireo. Fantatry Jesosy izany, hoy izy ao amin'ny Matio 4:17 ary ataonao fa tsy mahazo mangataka amiraiko aho dia aniraka anjely tsy omby 12 legiona eto amiko izy ankehitriny. Izany no zanak'Andriamanitra manana fahatongavan-tsaina tanteraka ny amin'ny fahefany sy ny heriny anjely rehefa mibaiko izy. Eritrereto Elisa sy ny mpanompony rehefa voadidina maramily izy ireo natahotra ilay mpinina fa hoe Elisa taminy aza matahotra fa momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifona aminao aho ampahirato masina mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra amin'ny masina ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy efa manodidina any Elisa. Ao amin'ny Mpanjaka 2:9-11 ka hatramin'ny 17 nahitantsika an'izany tantaran'i Elisa izany. Raha izany no tranga tamin'ny Elisa ary dia eritrereto no momba an'i Jesosy Tompo. Fanta fa nanana anjely analikisa maro izy niaraka taminy. Nisy tanjona ny fihetsiny nampiseho fa tsy izy no nampiseho fa izy no mifehy mandrakariva. Na dia tao anatin'ny fanerena ary izy dia nifantoka tamin'ny fanatanterana ny sitrapony iray izy ka naneho amintsika ny ohatra tonga lafatra ny amin'ny herin'ny Tompo sy ny fahatokiana ny dravitr'Andriamanitra. Io Jesosy io ihany ny mitoetra ao anatintsika ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina ary ny fahasahiana dia antsika ihany koa tahaka azy dia tsy maintsy mahatoky tanteraka indray ianao mandeha amin'ny fahatokiana sy ny fitiavany, ny heriny ary ny tanjony tsara indrindra ho amin'ny fiainanao. Hoy ny ao amin'ny Salamo 8:100 dia milaza hoe Jehova no miandany amiko ka tsy hatahotra aho. Inona no azon'ny olona atao amiko? Fanampin'izay ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty 2:1-7 dia manamafy izany fahamarinana izany fa tsy omen'Andriamanitra fanahosy isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Haleloia! Ka ho mahereza amin'ny fanamafisana hoe izy ianao ao amin'ny Kristy